dia fisiantsika ihany zany no kitihana manaraka eo raha misy tsy maintsy kitihana fa ny tena nataony DSF national zany tatia nanampy ny fiziantsika satria efa nisy an'ilay grande transport orga io navoaka ny bureau mondial dia iny zany nampidiritsika fa anaty fiziantsika zay tsy nisy teo aloha dia nanampy ilay fanavaozana rehetrarehetra teo anilanelana zay no makasika kely ny historique an'izy iny dia roso avetranytsika amin'ny fahafantarana foy ny fiziantsika zay efa voalohana dia efa vita dia faratra tsika vao atokatsika mifanokaniana ny zavatra rehetrarehetra dia omeko an'zareo ao amin'ny ekipany kisary famba ihany ny fanomezana azy fa zakizeko ny tenen'ny boketra teo dia manana ny tantara koa ny logotsika izay forona tamin'ny 1970 dia Martin Razavindrakoto no namorona azy dia taty amin'ny taona 2014 nisy fanavaozana le logo dia tafiditra tao anatin'izay ny loko izay misy teo mena fify. Ndao raha jerevantsika hoe ahoana fomba fampiasana ny marque ny teto Madagasikara dia toy izao hitantsika amin'ny partage écran izao ny fomba fampiasana an'ilay marque. Izany hoe misy an'ireto fond rehetra hoe raha vao fond inona ilay izy dia inona ny ampiasana, dia raha vao fond inona izy dia inona ny ampiasana. Dia eo misy fond clair dia fond sombre hitantsika eto reto. Dia izany hoe raha vao mampiasa an'ilay logo misy loko zany atsika dia na fotsy na manga araka ny hitan'ny sary eto. Fa raha isika kosa amin'ny lalao an'ilay loko dia afaka ampiadiana ilay izy. Ndao ary jerevantsika ny fady. Ity zany zavatra tsy azo atao anatin'ny marque-tsika. Izany hoe raha manao visuel atsika na mampiasa marque dia tsy azo tapana ilay logo dia tsy azo atongilana dia tsy azo atao mitailana, tsy azo afisaka zany dia tsy azo ovana ny lokony fa ilay loko napetraka ilay ery ambony ery tazantsika tary ambony ery. Ndao indray ato amin'ny tily misy marque anaky telo izay ampiasantsika. Dia misy an'ilay marque ilay tily eto Madagasikara izay tsisy tondrozotra miaraka aminy. Dia misy refiny io dia arakaraka ny angezan'ilay visuel ampiasantsika na fiso ampiasantsika no
angezan'le logo. De misy koa ny logo miaraka amin'ny tondrozotra izay miaraka amin'ny logo ny OMS, de misy soratra teloto Madagasikara, de misy hoe vonona amin'ny fiainana, de misy tondrozotra ery ambany ery ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. De misy karazany roa io logo misy miaraka amin'ny tondrozotra io ray mitsangana de ray mitsivalana. De hamariny kely le hoe miaraka amin'ny tondrozotra. Io tondrozotra io misy soratra hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Zany hoe io tondrozotra io miova miova ny tao-piasana. Raha miova zany tao-piasana antsika amin'ny tampitra ty mandaha ty de le telo atao Madagasikara vonona amin'ny fiainana petraka eo ihany, fa le ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra miova araka an'izay tondrozotra apetraka ny fikambanana eo. De ohatra zao zany endrika sarisary fohy fampiasana an'ilay le logo. Hoe ohatra zao zany ny akeliny na ny sisiny, zany hoe tsy azo atao mihoatra an'io, zany hoe atao amin'ny sisiny be na atao ngeza be fa atao arakaraka an'le fanaraka an'lay visuel ampiasantsika. Dia ny marikatsika afaka ampiasana amin'ny zavatra toa ohatra zao raha manao ty zao misy exemple kely bloc-note de calendrier de elo ohatrohatr'izay. De arakaraka an'le couleur ihany zany ampiasantsika an'ilay ny marika. De tafiditra ao anatin'le charte graphique koa ny marika ny loko izay ampiasantsika. De atao teto Madagasikara misy loko anankitelo ampiasana. Zany hoe voalohany de loko ankapobeny. Loko ankapobeny de manana loko anankitelo antsika atao teto Madagasikara: loko fotsy de loko manga de loko volomparasy. Zany hoe raha miseho zany teto Madagasikara de reto loko anankitelo reto zany tokony hita taratra voalohany atao teto Madagasikara. De eo koa ny lokona tsampana, manana lokona sampana anankiefatra antsika: de ny sampana mavo de ny sampana maitso de ny sampana mena de ny sampana mena fifa. Misy référence sy ny mombamomba azy daholo reo. De loko fanampiny, ity loko fanampiny ity de loko hitambarantsika amin'ny skoto eran-tany. Zany hoe ny OMS zany namoaka an'ity loko ity de isika mpikambana ao anatin'ny OMS de manaraka an'ilay charte graphique an'zareo de zay no mahatonga antsika mampiasa an'ireto loko reto. Misy eo an'ny 1.2 izy reto de efa io ny anarany de efa io ny référenceny de rehefa aparitaka antsika le fusion-tsika de arahana tsara. Zany hoe isika teto Madagasikara zany raha manao visuel na manao affiche de manaraka an'ireny. Raha de tsy afaka mamorona loko ankoatran'ireo zany antsika. Zany hoe raha miseho ny telo atao Madagasikara de reto loko anankitelo eto ampiasantsika de afaka ampiasana koa na ny OMS. De afaka ampiasana amin'izay ohatrany hoe ny rehefa milalao an'le fahasivifolo taona ny sampana mavo zao de mavo ny ampiasana, mavo sy fotsy. De ohatr'izay koa na mena. De ohatr'izay zany andraisantsika an'le charte graphique hoe raha sampana zany le izy de tokony hoe lokona sampana zany tena mibahana be ao anatin'le visuel antsika na anatin'le affiche-tsika. De ny loko fanampiny afaka ampiasantsika anatin'ny haingon-tsary fa arakaraka an'le fond ampiasantsika azy koa le izy. De ny soratra atsika ato amin'ity koa de manana haingon-tsoratra fampiasana misy karazany roa de misy fampiasana amin'ny antota taratasy de misy fampiasana amin'ny visuel. De reto asehoko anareo reto zany zao ny fampiasana amin'ny taratasy. Mananankitelo atsika de misy ny gavial de misy ny arial de misy ny robot. Zay zany no ao amin'ny antota taratasy. Zany hoe raha anao taratasy zany atsika de io ny ampiasantsika. De misy koa amin'ny visuel de reto hitantsika amin'ny écran reto indray ny ao amin'ny visuel misy karazany efatra ireo afaka ampiasantsika. De any anatin'ny visuel, any anatin'ny charte graphique misy fampiasana anazy ity rehefa eo amin'ny endrin-tsoratra, de ity rehefa eo amin'ny tondrozotra, de ity rehefa eo amin'ny titre. De
misy exemple aseho zany efa misy exemple zany any anatin'ny fiziantsika. De reto le exemple zao ty zao visuel tamin'ny Lickenseur point 2.0 de efa fasehon'io hoe ity ny endrin-tsoratra anankiray de ity ny endrin-tsoratra anankiray de ity ny endrin-tsoratra anankiray. De ohatr'izao indray amin'ny taratasy somary ohatra mazava tsara. De efa hita eo amin'ny taratasy io koa le izy hoe rehefa any an-tête de ity de référence de ity de rehefa vatana soratra de ity de efa misy taina pôlisy io hoe 12 na 11 arakaraka an'ilay ampiasantsika taratasy. De ny kisary azontsika ampiasana ato antilo eto Madagasikara koa ny kisary io le kisary zany ampiasantsika anehoana zavatra anankiray ohatra hoe ity zao misy WhatsApp Facebook site web contact date zany hoe tsy raha ohatra ka teritery zany ny taratasintsika na visuel-tsika de afaka maneho fampitana zavatra fampitana anatin'ny visuel koa ny kisary tao na icône kisary na icône. De ohatran'ity na fanokafana sampana mavo ty zao angalatsika ohatra de reto misy icône afaka ampiasana de daty de fiangonana de ora. De ity zao tamin'ny fiantsoana mpanoratra afaka nampiasa icône de ohatr'izay koa tato amin'ny jota-joty ohatrohatr'izay. De manana haingon-tsary indray tsika. Ity haingon-tsary ity indray zany de hitambarantsika amin'ny skoty eran-tany zany hoe raha manao visuel atsika na manao ofisy de afaka mampiasa ity haingon-tsary ity de hita ao anatin'ny charte graphique an'ity eto Madagasikara koa ireto haingon-tsary reto. De ohatr'izao indray ny paoziny raha ohatra ka hoe hampiatra atsika. De ny kisary tily de afaka ampiasantsika ao anatin'ny asa koa zany hoe anehoantsika ireo mahatily atsika. Raha ohatra zany hoe tsy manana sary atsika ny anatin'ny visuel de afaka ampiasana ny kisary tao. Ohatra an'izany hoe ity fiantsoana tony ity de afaka mampiasa an'ilay kisary tao anatin'ny kisary tony tsika de afaka maneho an'le na de tsy manana sary be atsika fa reto zany afaka ampiasantsika. De ny charte graphique atsika afaka téléchargentsika amin'ity lien ity de afaka ampiasan'ny tele eto Madagasikara rehetrarehetra indrindrandrindra atsika ato amin'ny départementan'ny fifandraisana serasera sy ny fifandraisana. De antenaina zany fa isika no tena ampiatra anazy ity eny anivon'ny faritany izay misy atsika. Zay ny avy ety amin'ny webmety de ampitako amin'ny boketra ny fitenenana. Satra ny web tsiketa sao de misy anapina. Ie fa miarabantsika rehetra tsiketa mazoto ato anatin'ny DSF Foibe Tele eto Madagasikara de miandraikitra ny fiziantsika ao anatin'ny Canva. Hita avy azafady le partage écran? Oui, hitantsika. Ok. Zavatra fohy fotsiny no ataoko eto tsy de hitralantsika amin'ny resaka Canva fa amin'ny fotoana manaraka tsika no tena miresaka an'iny. Tiako tenena fotsiny disponible ao anatin'ny Canva zay rehetrarehetra niresahana teo zay. Zany hoe efa azontsika jifaina ao anatin'ny Canva zany le izy. De voalohany indrindra rehefa any anatin'ny compte antsika de misy an'ity bascule ity eto. Zany hoe mila miditra ato anatin'ity ekipa Tele eto Madagasikara ity zany tsika. De ato daholo no ahitantsika an'izy rehetra. Ato anatin'ity marika ity efa disponible ato daholo izy. Le zavatra rehetrarehetra niresahantsika teo De efa feno modèle koa ato de
Inona fa tsy tokony ho sahirana be intsony zany tsika fa tonga de efa mandova fotsiny ataontsika am'le izy de tapaka kely micro antsiketa teo ngamba. Tsy mahay kely tsiketa fa nitapaka marina. maheno ve azafady eo? Zay, maheno tsiketa. Niresako farany teo afaka mandefa nareo ho an'ny faritany rehetrarehetra afaka mandefa raha ohatra ka misy mbola tianareo atao anatin'ny modèle zay manitikitika ny sainareo any afaka alefa message aty aminay moa zany le izy de afaka ampidirintsika ao anaty canva le modèle niresahana eto. Tapitra ny avy aty amiko omeko ny boketra ny fitenenana. Mankasitraka ny tsiketa dia mankasitraka ny web nitarika antsika atao anatin'izay. D'accord. Dia ameko fitenenana kely ngamby mampita zareo amin'ny CM satria misy tokony hamafisina kely ao anatin'izay. Ie, salama aby manamafy kely fotsiny ny fandaminana efa napetraka tamin'ny mois de novembre 2024 mihitsy ary zany no efa napetrakantsika mahakasika ny accès Canva araka ny fandaminana dia faritany anankiray manana accès anankiray zany hoe hatreto 430 ny faritany dia tokony adresy mail 430 zany no alefanareo makaty amin'ny foibetiry. Dia ahoana ny atao? Azonareo atao ny mamorona adresy mail ho ana Canva fotsiny. Raisitsika ohatra hoe ho an'ny Analamanga-Atsinanana dia hoe tily@analamanga-atsinanana.canva@gmail.com. dia iny accès an'iny adresy mail iny no ifampizaran'izay rehetra mila azy. Mety nareo ekipa faritany rehetrarehetra mila azy dia tsy manino iny ifampizaranareo dia iny no ampidiriny foibe ao anatin'ilay ekipa Canva Pro. Zay ihany angamba. Makasitraka. Makasitraka mampita. Dia zay ny tapany voalohany tao anatin'ny izay fampizarantsika izay raha misy fanontaniana avy any aminareo na misy hoe manitikitika mahakasika amin'ny fiziantsika dia fotoana zao ahafahanay mamaly an'izany dia asesitsika angamba raha misy manangan-tanana na afaka alefatsy amin'ny message na manangan-tanana izy dia mena fitenenana dia afaka miteny amin'izay zany. Zao ary raha misy mifanontaniana na fanampanazavana tianareo apetraka dia ndao ary izy ty felao ty tena tsy fantatry se fa meko fitenenana se ndao ary. Makasitraka. Okay. Miarabasika rehetra somary tapaka teo tsiketa mazoto dia tsy hitako tsara lala faritany sava ranja tiako sao dia mba afaka omeny tsiketa le tondrozotra na le idirana amin'iny anona teo iny le Canva iny fa tapaka se dia tsy hitako tsara le natondrotondro teo. Sabe ny fisain'ny manokana. Saotra ny lala. Zay ny fianto sase Zay ny fiantso D'accord. Dia ataontsika rehefa avy eo iny tsiketa manomana kely zany tsiketa ao ambadika ao dia averitsika atoro kely le fidirana amin'le Canva teo fa le nisan'le tapaka kely no feo anse mantsiny teo dia zay mahatonga le izy hoe tsy hain'ny sasany le izy. Ndao
FP afaka miteza nanangatana se teo dia aveo nefa ohatran'ny nampidina tanana indray. Vanga iteny sa tsy? Oui, misaotra ny fitenenana. Miarahaba asika rehetra ny ekipa Tserasera sy ny filoha-mparintany namana. Miala tsiny fa tsy de stable ny connexion de draindray tapaka de draindray miditra am'le accès am'le resaka canevas no tiako fampiresahana kely. Efa nisy fotoana moa tsika efa nametraka an'igny rindran-damina igny de mbola accessible ve zany ilay mail officiel faritany taloha sa ohatry ny ahoana le fandaminantsika am'izao satria efa nisy fotoana sika efa naka an'izay zavatra zay. Merci. Misaotra FP. Raha ny tokony izy tsy misy fiovana ny accès efa hatramin'izay. Raha sanatria ka misy ny fahatapana na ohatr'izany dia afaka manoratra amin'ny vatana amiko de verifienay na koa afaka manoratra amin'ny zala CM na raha resaka accès canevas zany izy de CM no mampiditra antsika any amin'ny canevas na izany na tsy izany afaka mifampiresaka amin'ny DSF namana rehetrarehetra na i toky na liza, zay no fifandraisana anatintsika tsy ivelany de mifampiresaka amin'ny ray am'ireo fa zay DSF nasionaly afaka ifampiresahana se de mahatonga havatra daholo ireo fa mahatoky daholo ireo de raha misy ny olana de aza misalasala mihitsy. D'accord, fanontaniana manaraka tsy maintsy hoe fanontaniana avy amin'ny Bagera tsy maintsy hoe le mail anisana hoe canevas ve nidirana amin'ny canevas pro antily. Maiko mampita mamaly anazy. Exemple le raisiko teo, raisitsika ohatra hoe Bagera ny anaran'sia de afaka hoe ny mail lancé no mesy anay de iny mail lancé iny zany no ifampizarana-reo any amin'ny faritany. Tiako tenenina zany de hoe zay mail anananareo rehetra accès zay mila azy no amenanay aty. Zay tsy manery mihitsy hoe tsy maintsy zao fa zay mail anareo any de zay no alefanareo makaty aminay. Merci mampita. Ino fa mahavaly ny fanontaniany Bagera zay mazava tsara. Ok, mazava ho ny mampita. Fanontaniana manaraka. Tsara raha zaraina amin'ny WhatsApp izy toy Oui, zao ity fifampizarantsika androany ity de santatra mba varano ihany satria ho avy amin'izay ny fizarana ny fiziantsika fa tsy nataonay tompotrano mihona nareo satria tsika DSF ny tena mampiasa ny fiziantsika ankoatra ny departemanta hafa de zay no nampahafantarana azy aminareo androany fa ho avy ny publication ho avy ny fampitana ny lien rehetrarehetra ho avy ny kit rehetrarehetra zay niresahana teo fa misy ny ao anaty drive misy ny ary anaty canevas misy ny tranokala zay efa nomaninay eo anareo de inonay sy atenainay fa misy ray am'ireo mety am'se fa efa nataonay hoe accessible le izy ankoatran'izay anankitelo zay de mbola isy ihany koa ny PDF ho zaraina de manamora ny fahazahoan'ny tsirairay satria mety tsy hanana connexion internet daholo sika rehetra fa mety le PDF no anaizy kokoa ianareo de ho zarainay daholo reny rehetrarehetra reny. Misy fanontaniana ankoatran'ny zay ve na fangatahana manokana avy aminareo? Raha tsy misy de mampiomana ny liza aorinan'ity famaliko ny fanontaniany Sokikinga ty de misy tsara ho fantatra ny amin'ny zareo serasera anatiny sy ivelany. Ahoana ny fomba azahoana ny fiziantsika elektronika ho Sokikinga? Misy fomba anankitelo no azo anosy anazy ao anaty canevas efa misy de misy drive ho zarainay ary mbola misy an'ilay tranokala teo ho zarainay ihany koa. Reo samy misy fiziantsika daholo. Ny ankoatr'izay de misy ny fahaefatra zay ho zarainay ny PDF satria atsika rehetrarehetra iny de
tsy maintsy ho voaraina se amin'ny ty ina moa tsika zao samedi à partir amin'ny publication rehetrarehetra eo dia ho zaraina daholo ampaty amin'ny DSF nasionaly makany anatin'ny groupe WhatsApp ina fa anaty groupe WhatsApp se dia ho alefa ihany koa ny any amin'ny filoparitany dia ho aparitaka araka izay azo atao fa tsy maintsy mahazo version électronique ianareo zay sokikinga tsy maintsy mahazo hoe tena mbola tsy ao tsara ry zalahy DSF fanahy aty fa mangataka ahetsiketsika itoy angely ihany dia etsiketsehana kely fa ezaka hanampy zay dia mbola isy ny fampiresahan'ilay izaho io ngamba fa tsy valiko eto. Raha misy fanontaniana dia afaka manangatana se na fangatahana afaka manoratra amin'ny message fa meko amin'ny Lizany fandraisana fitenenana manaraka. Miarabantsika rehetra indray amin'izao arivo izao manatrika eto Liza dia tompony andraikitry ny serasera ivelany sy anatiny ato amin'ny ekipa Foibe Tily. No resahako eto araka ny resahantsika tamin'ny fivoriana farany dia hanao fivoriana iarahan'ny DSF sy ny filoparitany isika isaky ny faritany. Dia andaminantsika anazy ianareo no hanolotra sosokevitra amin'ny daty ho alefanareo amina na amin'ny toky ilay daty. Hatramin'ny talata zao amin'ny 12 oratoandro no andraisanay an'izany daty izany. Dia raha ohatra ka tsy tonga amin'ny talata 12 oratoandro io ilay daty dia izahay no hanolotra sosokevitra amina daty ho anareo. Tapitra. Satra Liza tao anatin'izay fanamarena kely izay ndao FP vanga ohatra ny teny se DSF melaka aloha mena fitenena se mandam-piandry amin'ny FP. Ia, voalohany dia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tamin'izao fotoan'androany zao dia misaotra anareo ihany koa nanome fitenenana tsy dia lava be moa zany no tenenina fa raha mahita na ety amin'ny faritany melaka tena somary mbola lavitra zany hoe tena mbola aty amin'ny tany mbola miady dia le faritanay koa mbola vao miana mamindra tena mbola maro vao sambany zao nisy réunion en ligne niarahana tamina tika tao tamin'ny ekipa nasionaly zany ny androany dia vao sambany ity niezaka nanao témoigner mihitsy androany mba ahafana manao tena mbola tsy mahalala ninina zany zahay fa eto aloha zany mba tiako anontaniana kely voalohany mahakasika an'ilay Canva tsy mbola manana accès an'ilay Canva mihitsy zahay dia hiezaka moa zany ino projet satria niteneninareo teo ny vahaolana mila mandefa mail 5 izy teo dia tany amin'ity fizintsika ty ihany koa zany somary nanahirana anay satria efa tsikaritra ihany ilay izy hatramin'izay rehefa misy ilay mivoaka avy aty amin'ny DSF national rehefa misy ohatra hoe ranty mivoaka dia mba hita eo ilay izy hoe misy loko miavaka foana fa androany zany vao fantatra ilay izy dia akasitrahana feno zay eo amin'ilay Canva ty zany ny anay mantsy zao tiana resaka connexion raha zany tena manahirana ty aminay aty dia hiezaka ihany nefa zahay hanao izay tratry ny herinay ahafahana misian'izay fifandraisana amin'ny alalan'ny Canva zay. Saotra se iza moa zany le ata amin'ity DSF melaka ty loha iza le niteny teo Zoky Ratovelo Zoky Ratovelo raisina kely dia tsy maintsy isy tsinona ny fanjoina kely anareo araka izay fangatahanareo zay dia ankoatr'izay moa efa nisy nampitainy Liza teo isy ny fivoriana iarahantsika dia hoe zana priorisena kely anareo dia efa raisin'ny Liza tananao dia ho priorisena kely moa zany zay tena hoe tena manana fahasarotana ndao FP ohatra ny teny se ny anao moa zany fangatahana ihany koa satria efa misy an'ilay occasion ihany sika amin'ilay champlo amin'ilay volana mars io
dia raha possible raha misy chrono kely tsika ekipa serasera national zay mandeha amin'le fitsinjarana amin'ny champ flou dia tsara ihany tsika raha mba maka chrono kely asitsika fampizarana zany satria mba occasion koa mba hionana raha possible misaotra. Voaray zay FP dia alamitsika araka izay azo atao indrindra na izany tsy izany efa misy zavatra omanay DSF no politesse ka mbola namerana angatana ny FP teo voapotsika tsy nafy fotsiny iny fa merci. D'accord. Na izany tsy izany le teneniko teo efa misy zavatra omaniny DSF nasionaly anatin'ny fanomanana tanteraka ny samby flou izahay dia hitanareo miandalana moa zany ny fandaminana izy fa ny tanjonay ampitahany aminareo ihany moa zany ny ao anatin'ny samby flou dia mba hitovy daholo ny fampizarana isaky ny eny amin'ny samby flou rehetra ho an'ny DSF fa na iza tonga any dia tokony hitovy daholo foana ny zavatra hozaraina ihany dia alaminay arak'izay tsy azo tsara ilay daty hivoriana sy azafady tsy maka verina kely mba verina kely izaho le makasika an'ilay daty azafady misy tsy mahazo. Resaka daty hivoriana amin'ny DSF faritany miaraka amin'ny DSF foibe sy ny flou paritany. Sosikevitra daty ho atolotrareo alohan'ny talata 12 ratoandro. Ny antony hivoriana dia mahaliana an'ilay filana tany amin'ny FFP hoe mangataka fionana sy firesahana miaraka amin'ny DSF foibe. Fa mazava izay mirana manamafy fotsiny aho zany hoe ahafahantsika miresaka mitokana satria tsy afaka hivoringeza be ohatr'izao tsika miaraka amin'ny faritany sasany satria mety misy zavatra makasika amin'ny faritany sasany tsy tokony ho fantatra ny faritany sasany dia tsy ho araka ihany koa moa zany amin'ny mahaolany faritany 3 indray mandeha zany fa tsy maintsy asesy tsirairay ilay izy dia fotoana ahafahantsika miresaka manokana. Ndao zoky ranto velo ohatrany mbola manangatana se. Mikasika an'ilay samby flou raha mba azo atao zany rehefa le mba mizara le anay dia aleo zay amin'ny an'ilay party an'ny Majunga satria le tamin'ny herintaona zay zao Ambatolampy nisy anay tena tsy nisy lasa tany zahay nandray satria tany rehefa nizaraina zany le mielaky dia lasa tany amin'ilay party le lavitra be zany nefa le déplacement aminay ny andro mana somary sarotra kely dia aleo zany mba hiaraka an'ilay groupe boeny Majunga iny zany fa iny akaiky mora akaiky aminay iny mba vitany hoe mandeha sampony ihany fa le aty ohatra hoe mahazo le aty ohatra aty zao Ambatolampy nisy anay tena sahirana zany zay tamin'ny tena tsy nisy tonga mihitsy ary tany tsisy nanarika na ny FPR tsy tonga tany an'ilay sans flou anay. Misaotra fa voaray fangatahana se fa tena tsy DSF nasionaly aloha no mizara an'iny fa manatrika antsika eto ny FFB dia inona sy antenaina fa tafapaka eny amin'ny farany ambony indrindra aloha ny fangatahana se. Voaray efa namaly anse zay FFB zoky ranto velo Makasitraka indrindra se makasitraka indrindra dia voaray ny fangatahana se misy fanontaniana ve na fanamariana hafa dia roso amin'ny famaranana antsika raha ohatra hoe tsisy. D'accord are ameko an'ny tafio miatrika ny famaranana ny fivoriantsika fa makasitraka makatelina antsika rehetra dia tsy dia ho lava fitenenana be fa samy DSF nasionaly daholo ihany moa ny teny dia aleo tafio no hamarana azy tsara. Zaho moa vao mandray fitenenana dia manamina ny arahaba ho antsika rehetrarehetra misaotra indrindra ary se misaotra na fohy fotoana misaotra fa fantatra hoe tsy moramora tokoa zany hoe manatrika fivoriana en ligne mandritra ny adiny iray mahery zany nefa any amina toerana mety sarotra be ny réseau sarotra ny ahitana connexion nefa isy dia na fohy fotoana ho an'ny Madagasikara ho an'ny faritany se ho an'ireo beazina tsirairay avy any amin'ny faritany misy an'se any dia mankasitraka
Etỳ am-pamaranana dia misy fanamariana kely vitsivitsy fotsiny sady entina mamintona ny resaka rehetra izay nifampiresahana teo momba ny resaka canevas. Efa fiteny ry Tsiketa sy Web foana izy ity rehefa mampiasa canevas izy dia dupliquer ilay izy fa tsy ilay source ny tonga dia modifiena. Averiko kely rehefa mampiasa canevas izy dia dupliquer ilay izy fa tsy tonga dia ilay source ny modifiena. Mbola hisy fotoantsika ifampizara amin'ny fomba fampiasana canevas izay rahana amin'ny zalahy onkisary tao izay mafy be amin'io dia hitovy ny lentantsika rehetra amin'izay fotoana izay. Manarak'izay momba ny resaka fizitsika, isika DSF no tokony saro-piaro voalohany indrindra amin'ny resaka fizitsika. Dia mananteny izahay hoe isika ireo voalohany nanatrika ity fivoriana ity no andeha hampiatra sy hanaja ny fizitsika. Ny tenin'ny Web tamin'ny voalohany hoe rehefa misy marika anankiray dia misy foana ny fizina manaraka anazy momba fanajana rehetrarehetra amin'ny sary sy ny loko ampiasaina. Dia tsindriako mafy dia mafy isika DSF no tokony ho saro-piaro voalohany sy hanaja izany. Raha mahita isika tsy fanajana ny fizitsika atao amin'ity leto Madagasikara any amin'ny faritany misy an'se dia andraikitra se mihitsy no miteny ny departemanta na ny ekipa iray na ny mpikambana iray any amin'ny faritany misy an'se hoe ohatran'izao ny fampiasana ny loko io, ohatran'izao ny fampiasana ny sary io. Eo koa isika afaka mizara ny traikefa izay mety ho voarain'se sy ny fahalalana ananan'se. Raha mahita isika any amin'ny faritany hafa hoe misy tsy fanajana ny fizitsika dia manentana an'se ifampiresaka amin'ny ekipa DSF any amin'ilay faritany hafa any. Mety tsy ho araka aty amin'ny ekipa nasionaly daholo ny ranty rehetrarehetra mivoaka any fa isika DSF rehetrarehetra no miara-miasa mampandroso ny fikambanantsika. Dia aza misalasala mihitsy mifampiteny sy mifanoro amin'ny resaka fampiarana ny fizitsika. Ety am-boalohany dia mety tsy ho voafehintsika zato isan-jato ny resaka loko, resaka sary, resaka soratra amin'ny fizitsika fa manentana an'se hoe isaky ny hampiasa ny marika aty leto Madagasikara sy ny marika ny OMMS isika dia sokafo kely foana ilay PDF, sokafo kely foana ilay site web ahafahantsika mahita hoe inona no tokony ataoko eto izany, inona no tokony ampiarahako eto. Dia misaotra sahady an'se amin'ny fanajana ny fizitsika. Atsika moa ilay izy araka ny resahana dia tsika rehetra ny tompony andraikitra. Mankasitraka ny sehatrany tamin'ny fanatrehana, mankasitraka ny FFB koa izay nahafohy fotoana niaraka tamintsika teto. Mbola hisy ny fotoana manaraka amina sujet hafa, module hafa ifampizarantsika eto izay noko fa nahasoa antsika ilay izy ary izay tena filantsika rehetrarehetra no ezahana ho vahana amin'izay fotoana ho avy rehetrarehetra amin'ny fifampizarana fahalalana. Raha ohatra koa ka misy zavatra tian'se ho zaraina amin'ny rehetra hoe isika afaka mifampizara maka session anankiray dia manasa an'se hanantona ny ekipa nasionaly dia mifandrindra eo isika amin'ny fotoana. Raha tsy misy fanamariana intsony any amin'ny boketra dia averiko kely amin'ny FFB ny fitenenana alohan'ny hamaranantsika azy amin'ny vavaka. Ok, merci nanome fitenenana. Misy zavatra tsy henoko kely teo fa fitenenana mamarana fotsiny ity tafio Eny se. Ay. Ok ary, saotra n'Andriamanitra amin'ny fotoana fifaliana foana ho an'ny fikambanana ny manana antsika tsy mandriandro tsy mandry alina, manoto hery, manoto fotoana, manotona crédit, vola aman-karena ao anaty fampandrosoana ny fanabeazana scotisme eo anivonitily dia mampahery hatrany. Ampitao amin'ny ankohonany se ao amin'ny fianakaviana, amin'ny fiangonana ary amin'ny faritany fa tena
hery lehibe zany aseho an'izay zany. Ny resaka momba ny DSF kosa ny fizina dia tsy hanamafy intsony ho an'izay voalaza teo, fa ny mba ho iray feo tsika, maneran-tany io feo izay iraisana io, ary mba ho ray fijery, maneran-tany ihany koa io, ireny hoe vonona amin'ny fiainana, dia mba hanana tily tsara. Dia mampahiratra ny DSF national amin'ny fitarihan'ny boketra sy tafio ary ireo ekipa marobe, izay ataoko hoe mikotrona ihany koa ao. Dia ho an'ny filoam-paritany himarika manokana fa tena mafy le asa fa nefa mizory dia tahiany tompo ryseha, dia misaotra betsaka, mankasitraka. Misaotra FFB. Ety Ampamaranana misy olona anankitelo izay tena namolavola be mihitsy ny fizintsika, izay niasa amam-bolana maro andro sy alina satria somary nisy kely tamin'ny fanenjehana famoahana izany. Isaorana manokana ny ekipan'ny Kisartao izay misy an'ny Web Mietra sy Tsiketa Mazoto, ary nanampy azy ireo akaiky dia akaiky tao koa i Drongo Misaina izay namolavola ny fizintsika niaraka tamin'izy Mirahalahy tao amin'ny Kisartao. Isaorana be da be Rizy Telo Mirahalahy hitombo talenta hatrany, dia ho an'ny tompo hatrany any ny asa izay ho ataontsika rehetra. Iaraka hivavaka tsika marana ny fotoana. Jesosy misaotra anao zahay DSF manerana ny faritany rehetra eto Madagasikara sy any Frantsa niaraka tamin'ireo filoam-paritany, afaka nanatrika an'ity miara-mitombo androany ity izay ny fampizarana ny fizintsika tily eto Madagasikara. Misaotra Jesosy fa ianao nanome fotoana, ianao nanome fahafahana nahafahanay nanatrika izany, dia mba tena ho fampandrosoana ny asanao tokoa anie ny zavatra ataonay rehetra ato amin'ny fikambananay, dia mba hisy tefa-tanteraka any amin'ny beazina ny ezaka rehetra ataonay ho fampandrosoana izany. Dia ny andraikitra rehetra any amin'ny faritany misy anay tsirairay avy dia apetraka am-pelantananao ianao hanampy amin'ny fanatanterahana izany, hanolo-tsaina ianao, hanome ny fampitaovana rehetra ianao, hanome ny rehetra ilaina ianao mba hahafahanay manao zavatra tsara ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra. Dia ankinina aminao ny fiainanay manokana koa ivelan'ny fikambanana, ianao hanampy anay amin'ny asa aman-drarahanay, ho an'ireo izay mbola mianatra ianao hanampy amin'ny fianarana, ho an'ireo izay miasa ianao hampiroborobo ny asa anay, dia mba tsy ho taraiky ny fiainanay manokana fa tena handroso hatrany koa tahaka ny fampandrosoanao ny fikambananay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nay izany vavaka izany. Amen. Misaotra indrindra. Maro soatsika rehetra. Matao velomo. Velomo. Velomo daholo. Velomo. Mandra-piona kay moa izany, mandra-pitafa eto. Velomo daholo. Raro soa e! Manao avy indray manaraka. Raro soa e.